ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmirahaba antsika ry afako tratra ity alarobia fa folon'ny volana febroary ity dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany amintsika mianakavy. Ny voalahatra ho mofinaina antsika io ry afako dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo ny andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby dimapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo andiny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby dimapolo. Fakitsy aminaran'i Jesosy ry havako. Rehefa nivoaka izy dia nangatahiny ho lazaina amin'indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny Jiosy sy ny prozelita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy izay niteny taminy ka nampirisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary nohony tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny lazain'i Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha. Fa rehefa mandahy izany ianareo ka manao ny tenanareo tsy miendrika azo fiainana mandrakizay dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa zahay. Fa izao no nandinin'ny tompo anay. Efa nanendrinao fahazavan'ny jentilisa mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao. Ary rehefa nandray izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia nahely eran'izany tany rehetra izany. Fa ny Jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna ka nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy reny ka nandroaka azy niala tamin'ny tany. Fa izy roa lahy kosa nanitsana ny vovoka tamin'ny tongony apanga ireo dia nakany Ikonioma ary dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Barnabasy sy Paoly no tantarainy eto ry havako ny diany izay namakilay tany amin'ny faritry Antiokia. Nanamaromaro kokoa ny tsofina rano moa izany alava ao Antiokia dia nandeha namakivaky an'iny faritra Asia Minoro iny. Ary dia apahany amin'izany dimissionnaire izay nataon'ny Paoly sy Barnabasy voalohany izany no resahana amintsika amin'ity toko fahatelo amby folo ity. Ny andiny fahavalo amby efapolo tapany faharoa manao hoe ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ry havako raha namerina mandika ilay izy ahodina avia ahodina avanana lay voambolana dia tena tsy io ihany heviny tsy mifaralavitra amin'io ihany. Ny antony dia mampieritreritra be ny dikan'ilay teny hoe izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ilay fandaharana zany lasa alohan'ny finoana. Ao amin'ny Jaona tsika dia izao ny tenin'ny Jaona. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe izay rehetra mino azy dia manana fiainana mandrakizay. Ny finoana zany ny lasa aloha mandova fiainana mandrakizay. Raha mijaona dia izay mino ianao dia mandova fiainana mandrakizay. Fa amin'ity andin'ity izay mampieritreritra tokoa ry havako malama ka tsy avelantsika handalo fotsiny fanazavana azy dia efa tantarany Lioka indray manao hoe izay voalahatra dia mino. Toy ny milaza fa efa misy fandarina melove. Misy zany ny voalahatra ino. Misy ny voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia reny mino. Amin'izay fotoan'izay le mino dia conséquence vokatra. Fa ny zava-dehibe dia le fandaharana ao amin'ny tompo hoe izay voalahatra
ho amin'ny fiainana mandrakizay de nino izy sanatria toy ny milaza hoe izay tsy nino zany de fa tsy voalahatra izy itony adininy tony dry avako no matetika fampiasa ny ohatra hoe Saint Augustin ny mitonjato faefatra fatelo faefatra i Jean Calvin mampiasa eo andinindreo ny amin'ny ataontsika hoe prédestination zany hoe am'ireny olona dehibe ray aman-dreny mpiangonana reny na rain'ny fiangonana na ny rain'ny protestantisme de samy manazava fa misy ataokany hoe ihany ny antsoina hoe prédestination zany hoe misy ihany andiny soratra masina azo ilazana hitarafana fa misy ny voalahatra ino ny voalahatra tsy ino ny tsy misy fa ny voalahatra ino misy io fanazavana ataon'ireo mpanitsy fivavahana petsaka ihany ankehitriny nefa tsy de miombokevitra loatra amin'ny Calvin izy ireo miaraka aminy ireo mpiarapelana tamin'ny Calvin zany tsy tena miankina amin'ny fahafahana tsirairay Andriamanitra manome fahafahana ny olona misafidy akalalahana de ny olona no misafidy na ino na tsino izy ny finoana zany am'izay fotoan'izay de tena fanapa-kevitra mihitsy fa raha ohatra ka jerena amin'ny tendiny ity rehefa malala de inona ny tiana tenenina jerena amin'ny soratra masina manontolo zay ihany moa jerena amin'ny soratra masina manontolo jerena amin'ny fahafotom-pampianarana kristianina inona ny hevitry ny teny zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay de nino zavatra anankiroa rehefa malala voalohany de zao ohatsika manao hoe ny dikany hoe zay voalahatra de zao fotsiny ihany izay voatendry noho ny fahasoavana ny hoe voalahatra zany am'izay fotoan'izay dia tsy nisafidy ianao tsy nisafidy ianao fa antso lay hoe voalahatra ny maha-kristianina na ny maha-pino zany dia tsy miankina tamin'ny herin'ny tena fa miankina tamin'Andriamanitra ihany zay no mahatonga ny reo ray aman-dreny mpiangonana tamin'ny fotoanandro nazava manao hoe sola gratia ny dika zany de ny hoe ny fahasoavana irery ihany ny dika teny hoe izay voalahatra zany de milaza manao hoe izay rehetra nantsoiny ny tompo ary ny tompo efa ny teny manao hoe tsy anareo ange no mifidy ahy fa iza no nifidy anareo zany hoe ny fifidianantsika amin'ny tompo de efa aorinna ny fifidianan'ny tompo atsika zany hoe neketsika ilahatra ho ambany fahasoavan'ny tompo de efa vokatry ny faneken'ny tompo ilahatra hiaraka amintsika no zany de raha miteny hoe zay voalahatra eto dia aza meritreritra manao hoe efa misy lisitra zany ny ampelantanan'Andriamanitra ka hoe ireto lisitra reto any no omino fa ivelan'ity lisitra ity de tsy mino tsy zay rehefa de tsy vovony tsy zay rehefa komalala mety ho azo ny fakapanahy matsy amin'ny amaritantsika azy natsony hoe prédestination de veritsika manao hoe misy lisitra lehibe zany ny ampelantanan'Andriamanitra dia ao anatin'ny lisitra io zay efa anatin'ny lisitra io de voatokana ino ary zay tsy anatin'ny lisitra io de efa very no zany dia misy olona zany efa nataon'Andriamanitra ino ary misy olona nataon'Andriamanitra ho very dia foana ny fahasoavana raha izay tsy fisy fahasoavana intsony satria zay ao anatin'le lisitra zany de na inona nataony de vovontsy foana izy ary tsy ao anatin'le lisitra de tsy vovontsy foana izy tsisy lisitra ny lisitra de isika zao no manoratra zany lisitra zany Andriamanitra manoratra ny lisitra ho ihany na ao fa isika zao no manoratra ny lisitra isika ny manapa-kevitra hoe ho ao amin'ny fiainana mandrakizay sa tsy ny dikany teny fotsiny hoe voalahatra de izao milaza fa fahasoavan'Andriamanitra ny maha-kristianina fahasoavan'Andriamanitra ny maha-pino fa tsy vokatry ny fiezahan'ny olombelona eo ambony eo mantsy de miresaka ny fivavahana jiosy ny Barnabas Saul miresaka amin'ny jiosy izy zany ary miresaka amin'ny jiosy izy ny ataontsika hoe ny toetsaina sy ny filozofia jiosy de manome toerana ny fiezahan'ny olombelona na ny effort zany hoe ny mahampanompon'Andriamanitra dia misy fiezahana ahatratra zay fenitra tadiavin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny jiosy de aza toroana fa ny mahazanak'Andriamanitra de antson'Andriamanitra fa izao misy ezaka be mihitsy tsy maintsy atao mba hananany zany fiainana zany zay ny lalàna jiosy ny fivavahana kristianina tsy manafoana ny ezaka akory
ny vavahana kristiana tsy manafoana velively ny ezaka fa manondro ny ezaka ho conséquence ho vokatra fa mametraka ny fahasoavana ho lehibe noho ny fiezahantsika. Zany hoe tonga kristiana tsy hoe ny ezaka be akory tsy zay, tsy hoe satria nazotony vavaka na nazotony anao rakitra na nazotony vory na nazotony anao adidy tsy zay loatra ny maha kristiana. Midika ny teny hoe voalahatra de zao zany manao hoe fahasoavana. Matotsika zany afaka manao zavatra ao an'Andriamanitra. Amintsika kristiana de zao tsy hoe miezaka hanao an'izao mba hanao an'izao aho vovonjy fa satria voavonjy ao amin'ny fiainana mandrakizay de manao zao zavatra izao. Amin'izay fotoan'izay de zao ny asa amintsika de fijoroana vavolombelona. Amin'ny kristianina protestante, amin'ny kristianina maneran-tany na ny katolika koa raha mazava ho azy dia efa mihevitra daholo fa ny asa de fijoroana vavolombelona. Ny asa tsy hoe fitaovana amonjenanao akory hoe raha ohatra ka tsy miasa ianao de tsy voavonjy, tsy zay ka, fa satria ianao voavonjy, satria ianao nandray famelan-keloka dia mijoro vavolombelona amin'ny asa ianao. Ny vavahana jiosy zay tany amin'ny testamenta taloha ho resahantsika rehefa aveo ny tapany faharoa dia manazava matetika tsy matetika mo fa manome toerana zay fiezahan'olombelona zay natonga ny olona ope tsara velatsy eo amin'ny ao amin'ny ataontsika hoe fariseo, satria lasa manome toerana loatra ny fiezahan'olombelona izy de lasa paraître raha olona ro miteny frantsay na endrika ivelany aza ndraindray sanatria satria lay fiezahana no heverinao mitondra mankany amin'ny famonjena ary ndraindray dia lasa mirehare amin'ilay asa, ndraindray ara lasa endrika ivelany. Fa izao ny satasonsoratany Luc eto amin'ny asan'ny apôstôly de manazava fa ny fahasoavana ny dikany teny hoe voalahatra de zao manao hoe satria zanak'Andriamanitra, satria voavonjy, satria nandray ny fiainana mandrakizay de mijoro manao asa vavolombelona, mijoro vavolombelony tompoa. Ny asa ataoko sy ny fiaretako de tsy mitondra aho amin'ny famonjena loatra fa za efa ao anatiny, za efa zanak'Andriamanitra, za zany no irahan'Andriamanitra anao ny asany. Zay ingeny mahatonga antsika tsy mahatonga ny kristiana tokony tsy atsiaro mihitsy ny adidy na ny rakitra na ny fanatitra ho eta-mavesatra. Satria itsika amin'ny kristianina amin'ny zotra masina tsika kristianina tsy hoe olona voampandraisana fa olona efa nandray. Satria olona efa nandray de mizara de mahafoy. Io antonio ange no mahatonga antsika nahatonga ny Calvin nanazava manao hoe tsy zava-dehibe inge ny favolokareny, tsy zava-dehibe inge ny fivadikaniny, tsy zava-dehibe inge zany rehetra zany dia tsy hoe tsy ilaina akory fa fiainan'olona manokana fanapaha-kevitry ny tsirairay zany fa tsy manjary ho tonga fiainam-piangonana manontolo tsy akory. Fa satria zao efa nitompo ianao de anytombo zany ny fotoananao manontolo, de anytombo zany ny fanananao manontolo. Rehefa nanolo tena ho an'ny tompo ianao de tsy ny hoe ny fanahinao ihany no an'ny tompo fa ny fiainanao manontolo no an'ny tompo. Enao, ny fiainanao, ny asanao, ny volanao, zay tahirinao, ny tantaranao, ny fiainanao manontolo, ny lasanao, zany rehetra zany an' Jesosy. No zany Jesosy de tsy miandry ny apahapahany amin'ny fiainantsika mihitsy Jesosy fa ny manontolotsika no an' Jesosy. No zany izay rehetra ataotsika de tsotra fotsiny ihany vokatra satria an' Jesosy de tiany ataoko. Raha olona zany ka mitantana ny volanao ohatra, atao hoe mitantana ny volanao ianao de misy ataonao hoe ity ataoko rakitra, ity ataoko fanatitra, ity ataoko asa, dia aza tonono fa tsy ny apahafolo ny fanananao ihany no menao an'Andriamanitra. Mety mikarama toy hoe mikarama rahetsy ianao na ray tapitrisa na folo tapitrisa de zao ozy anao manao ity ataoko rakitra fa iny aza tonona fa iny fanananao manontolo iny no an'Andriamanitra. Fa lay ataonao rakitra natokanao fotsiny ihany ho aty am-piangonana fa ny ambiny natokanao
ivitianana lasantsy, ny ambiny natokanao ivitianana saram-pianarany zanakao, ny ambiny nataonao anaovana asa soany ambany vohatra, ny ambiny nataonao ikolokoloana ny tranonenanao, ny ambiny ataonao ikolokoloanao ny tsy fantatro ny fihavanana raitapo, ny sasany ny ambiny ataonao fikarakarana zay mba mapetipety ny fiainanao manokana, ny fahasalamanao, ny bika manendrika eo, asa mety hitrano zany. Fa reny rehetra reny dia tsy hoe tsy natolotra ho an'Andriamanitra akory, fa samy natolotra ho an'Andriamanitra avokoa, fa saingy misy ny apahany natao ho zara-pianarana, fa tsy hoe rehefa nandao ekolazy ny mpianatra ianao dia tsy natolotra ho an'Andriamanitra iny, fa le tonga nao any am-piangonana ihany natao hoe natolotra ho an'Andriamanitra. Tsy zay amintsika amin'ny Calvin, tsy zay hoe izay tonga tany am-piangonana ihany natolotra ho an'Andriamanitra, tsy zay ka, fa natolotra ho an'Andriamanitra ihany koa, satria ianao ho kristiana dia mila mikarakara ny zanakao dia mandoa ekolazy ny ianao zany ho zara-pianarana, satria ianao olo-pirenena dia mila manao adidy amin'ny fokotany ianao dia natolotra ho an'Andriamanitra indray zany saingy nomena ny fokotany. Ny tiana tenena zao rehefa malala ny manontolonao no an'Andriamanitra, ary io manontolo io dia tokony tantaninao fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aza atao zany hoe nanome ny fanananao manontolo ho an'Andriamanitra ianao, raha ohatra ka ny apahany amin'ilay volany menao men'Andriamanitra anao na ny fanananao nentinao nanaovana kolokolo ohatra, amin'izay fotoan'izay dia tsy mitoetra tsara amin'ny finoana ianao. Aza refesina zany aza refesina zany manao hoe ny apahafolony aho omeko an'Andriamanitra, na ny atsasany omeko an'Andriamanitra, fa ty atsasany ity kosa anaovako amin'izay tiana anaovana azy amin'izay, vity zay ny an'Andriamanitra, ity apahany ity kosa dia azoko ampiasaina amin'izay tiana ampiasaina azy rehetra, anaovana inona io tsy fantatro. Dia amin'izay fotoan'izay vity zay nanao Andriamanitra fa ty atsasany ity tsy maninona zay ampiasako azy, fa anaty tsy zay mihitsy ny dikany, fa ny manontolo ny mpanompon'Andriamanitra no an'Andriamanitra. Ny tonga anao aty am-piangonana tsara an'Andriamanitra iny, fa ny tsy tonga anao aty koa mbola an'Andriamanitra, satria ny fiainanao zay le hoe voalahatra, ny manontolonao no an'Andriamanitra. Ny fotoananao mety za miangona any am-piangonana isaky ny alahady, zay kosa aloha fanarahako aminao ry tompo, fa ny alahady dia miangona any am-piangonana. Ny ambany dia aza ny temanao hoe ny alahady zany ianao Andriamanitra, fa ny latsinainy sy ny larobia ny lakamisy koa tsy anao tsony, fa iny ambanao zavatra hafa amin'iny, zavatra hafa sanatria tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Tsy zay ka, ny manontolonao n'Andriamanitra, fa ny alahady iarahanao mivavaka ny am-piangonana, fa ny andro hafa dia hanomponao an'Andriamanitra ihany, satria an'Andriamanitra amin'ny toe-tsain'ny soratra masina, hanomponao an'Andriamanitra any ampiasana, zany hoe ny asanao dia fanomponao an'Andriamanitra. Ka na tsy any ampiasana indray ianao fa ataovy hoe asa tsy fantatro, mijery orona tsara eo am-pandriana na eo amin'ny salon na amin'ny toerana maro samihafa mijery fahita lavitra, dia mazava ho azy io fotoana io koa mbola an'Andriamanitra, satria n'Andriamanitra io dia izao io fotoana nomenao io dia tsy simbanao amina zavatra tsy mety, ohatra asa ny resaka tsy mety ataonao eny an-dalambe na ao amin'ny efitrano fandriana na amin'ny efitrano fandrahoan-tsakafo naiza, dia zay rehetra zavatra jerenao sy ataonao amin'ny toerana rehetra zay misy ianao naiza dia fotoana an'Andriamanitra dia omenao an'Andriamanitra. Hoy tsika manao hoe ny zava-dehibe rehefa koa malala dia izao, ny olona ny kristianina dia tokony hatsiary hoe manontolo-piainany no an'Andriamanitra. Indray mantsy tratra ny fakapanahy ohatra ny fahasoa dia manao kajy na manao calcul amin'Andriamanitra, manao hoe zao Andriamanitra ny andro fahafito anao fa ny enina na no zany dia zay tiako atao amin'iny, zay ny azony, zay le fakapanahy. Na vitaiko ny fahapahafolony dia sivy pahafolony anahy dia zay tiako anaovana azy. Tsy ry avako malady, zay ny vaniny filazantsara. No zany dia aza mieritreritra koa zany nefa ka manao hoe rehefa misy fotoana ilan'Andriamanitra manontolonao dia omenao azy. Ohatra tsy andro fahafito fotsiny no tadiavina aminao, tsy ndray andro, fa mety ny efatr'andro ao anatin'ny herinandro no tadiavina aminao dia foinao zany. Mety misy fotoana tsy ny apahafolo no tadiavina aminao, fa mety misy fotoana ny atsasany mihitsy tsy maintsy omenao, tahaka ny ataon'ny Zakaiosy hoe dia zao zany na tahaka ny nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, mety misy fotoana tena ny manontolo Andriamanitra, mety mitrango zany dia omenao zany. Mety misy tsy maka ny manontolony koa Andriamanitra, fa mety no ampahazato ny azy, tsy volana mihitsy, mety ampahazatony ihany ilain'Andriamanitra aminao anio dia menao ny ampahazatony, fa mety afaka roa taona na amin'ny herinandro ambony aka ny atsasany indray Andriamanitra, tsy mampaninona anao zany. Zany hoe itsika ny kristianina zany dia ny tokony ao an-tsaina dia izao manao hoe ny manontolon'Andriamanitra mihitsy ange, naiza misy azy ny tadiavin'Andriamanitra. Hoy ny tenen'ny mpanao salamy hoe na matory aho na mifoa
de mieritreritra sy ny saina ny fahatsarany tanana fahatsarany ny asany tananao Jehova. Fa ny faharoa ny avako malala de hotsika manao hoe izay voalahatra ho amin'ny fiaina mandrakizay de nino. Lay voalahatra fiaina mandrakizay de mifamatotra amin'ny teny hoe fitsarana. Fitsarana. Ny olona voalahatra ao amin'ny fiaina mandrakizay de nino. Any hoe manana faisana amin'Andriamanitra. Fa mifamatotra amin'io koa ny antsoiny hoe fiadanana sy fitsara. Ao anatin'ity boky ny asan'ny apôstôly ty de verimberina mandrakariva ny hoe sabata. Antony isan'ny tena miverimberina ny teny hoe sabata. Ary eo no anazavana azy avako malala anararotana ny fanazavana mikasika ny sabata. Andininy 12 ary rehefa nivoaka izy de nangatahy nolazaina amin'indray izany teny zany amin'ny sabata manaraka. Zany hoe ny sabata zany eto de andro fahafito. Zay raha miasan'ny apôstôly de sabata de andro fahafito. Raha miteny hoe sabata io de tsy andro voalohany amin'ny herinandro alahady akory. Fa andro fahafito. Ny antony de zao ny fomba fiasan'ny Paoly, na Silasy, na Barnabasy, na Marka, na Timoty. Rehefa tonga amin'ny isa tanàna izy dia aiza no lehany voalohany any amin'ny sinagoga zay mandrakariva. Zany hoe ny jiosy de miparitaka tamin'ny toerana maro samihafa. Miparika tamin'ny toerana maro samihafa ny jiosy. Tsy atao Jerosalema ihany ny jiosy fa nisy jiosy tany Efesosy, nisy jiosy tany Iconium, nisy jiosy tany Bery, nisy jiosy tany Korinto, nisy jiosy tany Tesalonika, nisy jiosy tany Roma. Dia ireny jiosy na proselity reny dia nivavaka tamin'ny sinagoga, na nivavaka ndraindray teny amoron-drano, na nivavaka teny amin'ny toerana tamin'ny toerana maro samihafa. Mandrakariva izy manao toeram-pivavahana. Dia manaraka amin'ny fivavahana jiosy izy, de inona izy no mivavaka? Sabata, andro fahafito. Zay mandrakariva. De rehefa mitondro filazantsara Paoly de aiza izy no mivantana? Any amin'ireny sinagoga ireny isaka ny sabata. Zany hoe ny fomba fitondran'ny Paoly sy Silasy azy na Barnabasy azy de zao manao hoe any amin'ny jiosy aleha tsika no mandeha voalohany. Zany hoe mamonjy ny sinagoga tsika amin'ny andro sabata satria sabata ny misy fivorian'ny jiosy rehetra sy ny proselita de mitoroteny ihany izy manazava ny momba ny Jesosy. Zany hoe ireo jiosy ireo zany no tao mahotonga kristianina. Zay mahatonga azy hoe makany izy ny sabata. Tsy hoe lay sabata akory ny zava-dehibe. Azavaina tsara. Lay sabata tena resanao tsy le andro fahafito, tsy lay andro fahafito akory ny zava-dehibe. Fa zao lay olona ny tena zava-dehibe. Zany hoe mandeha makany amin'ireo satria zay ny fotoana fivorian'ireo ireo andro fahafito de makany izy reo lahy mitory ny tenin'Andriamanitra satria zay ny fotoam-pivoriana. Fa izao ny avako malala. Ny sabata kristianina de andro voalohany amin'ny herinandro. Fa taiza hoaiza no niovy zay. Fa nahoana ary Paoly sy Barnabasy no mandeha mamonjy ny fivavahana jiosy amin'ny andro sabata. Fa taiza hoaiza no lazaina hoe niovy na nini? Taiza hoaiza no natonga ny kristianina nivavaka andro alahady ohatra andro voalohany amin'ny herinandro. Raha matsy avako malala amin'izao andro ankehitriny zao de ndraindray mbola misy olona mandrivotra n'izany ihany. Na de atao hoe abidi-pampianarana zany hoe fampianarana tokony hotsotra ke tsy de ilana azy nanazavana azy. Fa saingy zao matsara ihany mamery teny de azavaina ihany amin'ny fotoana mba misy azavana anditsotra masina mitaky fanazavana azy tahaka zao. Dia tsy tokony androana rehefa ko malala de zao. Rehefa maka ny soratra masina tsika de tsy manao tahaka ny jiosy de mamaky ny soratra masina avy aty amin'ny testamenta taloha makany amin'ny testamenta vaovao. Amin'izay fotoan'izay misy zavatra zany efa azony. Amin'izay fotoan'izay dia marina fa mifamatotra ihany zay. Fa izy ireo zany dia efa masahana tamin'ny testamenta taloha. De ao amin'ny testamenta taloha zany izy miainga de mamaky ny testamenta vaovao izy de amin'izay fotoan'izay misy zavatra efa nananany taty amin'ny testamenta taloha ary sarotra aminy ny mandray ny fahatanterahany zany amin'ny testamenta vaovao. Fa itsika kristianina kosa de zao zay ny anarana hoe kristianina ao amin'ny Jesosy Kristy ny voalohany. De zao mamaky ny testamenta taloha ao amin'ny Jesosy Kristy tompo isika. Mamaky zany hoe itsika zany izy toy ny mamaky ny verina. Zany hoe itsika
dia ao am' jesosy kristy tompo no amakitsika ny testamenta taloha. Ny testamenta vaovao azo no vakitsika meloha ny testamenta taloha. Mazava am'izay fotoan'izay dia mazava kokoa amitsika ny testamenta taloha rehefa vakitsika ny testamenta vaovao. Marina fa mety tentsika hoe mitovy any zany, ndray afa-ty amin'ira ny makaty, ndray fa tsy de mitovy loatra, tsy mitovy loatra. Dia am'izay fotoan'izay ny teny hoe sabata de zao amy teolojia ny sabata mihitsy zany, ny dikany teny hoe sabata de zao mitsahatra, fitsahara. Any am-bokiny Genesis de efa misy ny fitadiavan'ny olona ny saba na ny sabata, dia no aotra de hoe saba fitsarana no anarana. Dikan'izany de zao efatrany voananota ny olona de efa nitady fitsarana. Dia ny zavatra mitranga raha ohatra ka zay rehetra zahantsika teo amin'ny toetsain'ny testamenta taloha de zao miasa izy talohan'ny fahotana, miasa zay aloha de aveo mitsahatra. Zay ny Genesis toko voalohany, toko faharoa. Andriamanitra niasa nandritry ny anemana, ny Kristy ny olona ny mpanompo Andriamanitra miasa nandritry ny anemana, mitsahatra koa sisy amin'ny andro fahafito. Fa rehefa jerenao amin'ny fahazavan-tsain'ny soratra masin'ny testamenta vaovao zay de zao Jesosy ny teny hoe fahasoavana, zany hoe fitsaharana aloha. De ny kristianina zany de zao ranao hoe eo am' Jesosy manompoka ny fiainana. Ny dikan'izany tsy afaka miasa zany ianao raha tsy manana fitsaharana, tsy afaka miasa ianao raha tsikan'ny Jesosy. De zay mahatokany hoe manompoka teo am' Jesosy ny fiainana kristianina. Hoy Paoly, raha misy olona ao am' Kristy olom-baovao izy, zany hoe ny fiainana mihitsy zany de manompoka eo am' Jesosy, zany hoe ny fahasoavana ny fiandohanany zavatra rehetra. Fitsaharana zany aloha zay vo asa. Am'izay fotoan'izay le asa de asa atao amin'ny fitsaharana. Le asa zany tsy natao mba azahoana fitsaharana, fa le fitsaharana no azo meloa de le asa tanterahina ao amin'ny fitsaharana. Zay ny toetsaina zany tsika manao hoe io tsy hoe inona kory, tsy le hoe andro sabata na inona ny olana, fa ny zava-dehibe de ny fahatsapanao hoe amin'ny maha kristianina de Jesosy aloha ny raisiko voalohany, eo am' Jesosy manomboka ny fiainana sy ny zavatra rehetra. Satria manomboka eo am' Jesosy io de ny andro voalohany zany andro am' Jesosy. Tsy hoe nanovany didy folo zany ny kristianina. Ndray mantsy misy olona ndradray ataoko hoe sanatria mihitsy amin'ny teny ratsy ohatr'izany, manao blasphémie, manao hoe nareo kristianina de tena novanareo ny soratra masina, nareo kristianina de sanatria novanareo ny didy folon'Andriamanitra. Fa nahoana no sabata andro fahafito ato kanefa nefany ato anaty andro fahafito foana io, anefa novanareo andro voalohany amin'ny herinandro, lasa andro voalohany areo sabata. Tsy zay ny olana, tsy misy tokony hifandonana zany, tsy misy tokony hifamaliana zany. Ny zava-dehibe tsy ny hitsarantsika hoe diso ny olona mivavaka amin'ny andro sabata andro fahafito, zay zany ny finoana. Fa reo koa tsy afaka mitsaratsika, ary tsy tokony hitsarantsika mihitsy, ary fahasoana natren'Andriamanitra ny hitsarana manao hoe nareo miala mididin'Andriamanitra fa mivavaka amin'ny andro voalohany. Tsy afaka malala. Reto ary na antony nahatonga ny kristianina tsy hoe nanova fa niazona, averiko indray mandeha, tsy hoe nanova fa niazona, samy hafa. Ny dika teny hoe niazona de efa teo izy. Tsy itsika zany nanao an'io aza mieritreritra manao hoe ny FJKM vesa, ny katolika vesa, iza nanao ny andro voalohany amin'ny herinandro ho andro fitsaharana na ho andro sabata kristianina. Tsy itsika nanova azy tsia, fa zavatra efa niainana talohantsika zao, efa miandro Paoly io. Paoly rehefa tonga tany amin'ny Jiosy de mamonjy ny Jiosy zany amin'ny andro sabata, amin'ny andro sabata de mamonjy ny Jiosy satria any no ahitan'ny Jiosy tia ny iova kristianina. Zay mahatonga azy hoe amin'ny andro fahafito izy mamonjy sinagoga de miaraka mivavaka amin'ireo olona reo. Fa niapitsony io indray izy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro de miara mivavaka tamin'ny jentilisa. Ny jentilisa indray na ireo ataontsika hoe tsy Jiosy de mivavaka andro voalohany tamin'ny herinandro. Fa kio tsara ny taratasy ho an'ny Korintianina.
Korintana voalohany toko 2 andinin'ny faharo zao ny afatry Paoly. Amin'ny andro voalohany amin'ny isan-kerinandro dia samy manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona na nambinana azy mba ho vita raha teo ny famiriam-bola mandra-pahatonga. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, zany hoe ny fiangonana tany Korinto dia nivavaka isaka ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary tsy ny tany Korinto ihany. Io tarazo hoe mivavaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro hatramin'ny andron'ny Paoly io, tsy tamin'ny androny aty amin'ny konsily Vaticanina na aty amin'ny konsilin'ny Constantinople na Nice aty amin'ny 520 akory vao mivavaka lahady ny kristianina tsia. Fefa hatramin'ny andron'ny Paoly dia nisy anankiroa, nisy tradition anankiroa, dia ny tradition judéo-chrétienne sy ny tradition pagano-chrétienne. Zany hoe ilay fiangonana nateraky ny fivavahana, fiangonana va amin'ny jiosy kristianina, ireo mivavaka sabata anao ny andro fahafito. Fa nisy kosa reo jentilisa izay zany hoe reo grika, reo kolosianina, ny korintianina, ny tesalonianina, ny romanina, reo mivavaka andro voalohany amin'ny herinandro alahady. Dia samy nanana ny fiainana izy ireo. Ny jiosy kristianina ny azona ny sabata ho andro fahafito, ho andro fitsarana. Ny kristianina reo jentilisa kristianina kosa dia ny andro ny azona ny andro voalohany amin'ny herinandro. No zany dia ny olana le avako malala tsy ny hoe andro fafiry, andro fahoana. Hoy ny tenin'ny Paoly amin'ny Kolosianina. Tenin'ny Paoly mazava tsara, afatra matanjaka io to amin'ny Kolosianina. Hoy izy eo amin'ny Kolosianina. Mazava tsara ny teny manao hoe aza vela hisy tsara nareo na ny fihinana io, satria samy hafa ny sakafo nofadin'ny jiosy kristianina sy ny tsy jiosy kristianina. Ny jiosy kristianina mbola betsaka ny fady, ohatra ny fady kisoa ohatra, ny fady patsa ohatra, ny fady amalina ohatra. Dia ireo jiosy kristianina dia nanaraka an'izay. Dia hoy Paoly manao aza vela hisy tsara nareo ny zavatra hoaninareo zany, fa tsy ny zavatra hoanina nge ny maha-kristianina. Dia andiny 5:20 Kolosianina toko 2. Na koa aza vela hisy tsara nareo ny amin'ny fisotro, satria misy zavatra tsy sotroin'ny jiosy kristianina ary misy zavatra sotroin'ny jentilisa kristianina. Asa moa zany zao ny anazavana amin'izany amin'izao ndraiky zao tsy hijanona lava eo tsika. Na amin'ny andro firavoravoana samy nanana ny fetiny izy ireo. Ny jiosy kristianina anao zava-dehibe ny fetiny tabernakely, ny sabaty, ny andro isan-karazany, ny tatsakazo hoe zany tena jiosy kristianina mbola niazona an'izany, na dia jiosy azy izy, na dia kristianina mbola niazona an'izany. Fa nisy jentilisa kristianina tsy niazona an'izany. Tsy fatany akory zay trano fetiny trano latsakazo, tsy fatany fetiny tabernakely, tsy fatany fetiny jiro, ny fahazavana sy ny sisa rehetra atao amin'ny boky testamenta taloha. Tsy fatany zany. Dia na ny voalom-bolana tsy samy nanany azy ireo, na ny sabata aza velisy tsara nareo ny any zay sabata, satria misy zany sabata ny any azy. Fa izao tsy ny fandona reo olona reo, tsy ny fampitsara reo olona reo. Ny jiosy niova kristianina tsy ny tsara mihitsy. Asan'ny apôstôly toko 2:10 dia manazava ny fomba namahana azy aloha, fa nisy ihany fifandonana, fa tsy dia fifandonana mifampitsara hoe samy fanameloka tahaka zany. Fa misy amin'izao andro afaka malala dia mbola misy mieritreritra foana manao hoe tena diso misy nareo mivavaka lahady io, tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy avako malala, tsy nanova mihitsy isika fa zavatra efa nolovany io. Ray mantsy nitany olona dia le texte lay lalàna nivoaka taty amin'ny taonjato faefatra, ny hoe ny papa ny fiangonana dia nanao hoe manomboka izao dia ny andro alahady no andro fitsarana. Iny no hitany olona iny nge zavatra efa fanapa-kevitra iny, fa ny texte dia milaza fefahatrany amin'ny taonjato voalohany mihitsy ary. Dia efa nisy mivavaka sabata andro fahafito, nisy mivavaka sabata andro voalohany amin'ny herinandro. Dia inona ny antony efa fampitsarana amin'izany ry havako malala? Inona no antony efa fampitsarana? No zany dia ndeha hanazava fohy aho ry havako mialohan'ny tsaharako no hoe inona no toe-tsain'ny kristiana. Efa azonao ara fa tsy tsika mihitsy nanovany io fa efa hatramin'ny andron'ny Paoly io. Io soratra masina milazany zany. Dia fa inona reny nahatonga andro Paoly? Na inona natonga ny Paoly tsy manaraka ihany izy ny sabata Kristy, sabata jiosy amin'ny andro fahafito, fa inona natonga azy namory ny andro Kristy nampivavaka ny jiosy
reo jentilisa kristiana tamy andro voalohany amin'ny herinandro voalohany dia tsotra ny andro voalohany amin'ny herinandro dia andro nitsanganany tompo tamin'ny maty ny andro voalohany amin'ny herinandro no andro nitsanganany tompo tamin'ny maty ry avako malala tsika sendrasendra zay mahatonga ny hoe ny jentilisa na isika izay tsy jiosy firazanana dia mamaky ny baiboly manomboka ty amin'ny testamenta vaovao manomboka mamaky ny soratra masina tsika ao amin'i Jesosy ndraindray nge tsy azon'ny olona le izy zay dika le teny hoe fa hamaky soratra masina tsika amin'ny fotoana antsoina hoe lecture biblique Calvin dia manao an'izay mandrakariva hoe lecture biblique io ray mbola misy moa anatin'ny liturjiana ray mbola misy miteny hoe fahakalazana ny soratra masina tsy fahakalazana ny tenin'Andriamanitra ny fahakalazana ny soratra masina tsy zay ny anarany io amin'ny protestante fa lecture biblique zany hoe tena fotoana famakina ny soratra masina dia amin'ny fotoana famakina ny soratra masina io isika FJKM dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany hoe mamaky ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy tsika ny dikany amin'ny anaran'i Jesosy dia amin'ny lalan'i Jesosy no mamakitsika ny soratra masina misesy fotsiny tsika ty amin'ny testamenta taloha mamaky azy fa raha ny fomba famaritsika azy dia izao aty amin'ny testamenta vaovao mihitsy azy zany ao amin'i Jesosy no mamakitsika ny zavatra rehetra dia mazava amintsika io ny dikany hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy hoe kisendrasendra ry avao tsy hoe amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa tena amin'ny lafiny méthode mihitsy hoe ao amin'i Jesosy Kristy tompo no makiko ny ty soratra masina ty ampazava azy tsy mazava amiko ny didy folon'Andriamanitra tsy mazava amiko ny nanoreran'izao tontolo zao tsy mazava amiko nanatarany Abrahama sy Davida aza raha tsy ao amin'i Jesosy na hoe mamea fahazavana manokana ny soratra masina manontolo ny famakiko zany amin'ny alalan'ny finoana sy ny tantaran'i Jesosy zay nataon'i Jesosy no zany dia izao tsika te manao hoe ny zava-dehibe zany dia izao manao hoe matoa mivavaka andro voalohany amin'ny herinandro ny mpino kristiana io dia fahatserovana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty fa nomeza toerana izay hoe ao amin'i Jesosy zay aza donoina fa andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy nitsangana tamin'ny maty aza donoina fa andro voalohany amin'ny herinandro no latsahan'ny fanamasina dia andro voalohany amin'ny herinandro zany nidikany iny dia izao maha-kristianina dia ity inona moa ny maha-kristianina ny kristianina izy mino ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zay ny maha-kristianina ny kristianina ny finoana ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zay ny dikany teny hoe ovavolombelika anareo ho Jesosy zany hoe nitsangana tamin'ny maty ho Jesosy ny maha-kristianina dia mifinoana ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty finoana ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy ka nandresen'ny fahafatesana finoana ny fahatanterahany faminaniatra ny amin'ny testamenta taloha ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy noho zany dia isaky ny alahady ny mpino no mahatsiaro ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zay ny mahatonga azy hoe andro voalohany amin'ny herinandro isika mivavaka alahady io zany dia mahatsiaro ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty isaky ny alahady isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro zay fotsiny nahatonga ny Paoly anao anio hoe inona moa ny antony ivavahanao rehefa mivavaka alahady ianao dia mahatsiaro sanatria mivava tsy mitsara an'izay mivavaka zavatra tsy tsy maninona mihitsy tsy any ny olana tsy afaka isy raha sao dia mietretratsika hoe tena diso zany le mivavaka ny fafitsy tsy ry avako malala zay ny finoany an'ny tompo zany isy ny tompo fa te ilaza aminao fotsiny fa tsy diso mihitsy ianao anatrehan'Andriamanitra sy olatrehny izy ohatra masina miveratra eto aloka io ny hoe mivavaka andro voalohany amin'ny herinandro aza velisy tsara anao amin'izany fa ny faharoa dia izao ho tsika manao hoe ny tena dikany hoe andro voalohany amin'ny herinandro dia fitsarana Jesosy Kristy tompo zany ny tena fitsarana fa kika ny epistily ho an'ny Hébreu hoe ansandrasiray mihitsy kely ny epistily ho an'ny Hébreu ndeha ataontsika hoe ny epistily ho an'ny Hébreu toko fahaefatra ny Hébreu toko fahaefatra andiny faraika ambin'ny folo efa mofinaina izy ty nandiny fahafolo fa zay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no hitsahatra amin'ny asany andiny faraika ambin'ny folo koa aoka isika azoko hiditra amin'izany fitsarana izany amin'ny epistily any Hébreu dia Jesosy mihitsy ny fitsarana Jesosy zany lay sabata tsisy fitsarana raha tsy ao amin'i Jesosy noho zany dia izao mitoetsaina kristiana zany dia izao manomboka amin'ny fitsarana ny fiainana ny herinandro zany manomboka amin'ny fitsarana ara-panahy
manomboka amin'ny fahatoniana manomboka amin'ny fandraisana ny fahasoavana za zany a miandro voalohany amin'ny herinandro dia mandray ny fahasoavana mandray ny fitaovana rehetra hoentiko miasa manova ao amin'ny tompo amin'ny fahasoavana manova ao amin'ny tompo amin'ny fitsarana de miasa mpitiavana manomboka ny alatsinainy ny talata larobia lanydray ny carburant ny sabotsy de manovo ndray any ny andro voalohany amin'ny herinandro tsy hoe miasa aloha vao mitsahatra fa izao noho ny fahotana de tsy nanana fitsarana mihitsy noho ny fahotana de tsy mahatondra fitsarana ho a mihitsy ny asa de izao noho ny any Jesosy kosa de mahana fitsarana maimaim-pona ka dia nitsahatra zany ao amin'i Jesosy ary rehefa nandray an' Jesosy de tonga olom-baovao ka amin'ny herinandroko manaraka de izao ny androko manaraka azy rehetra de iainako amin'ny fitsarana ao amin'ny tompo zay fotsiny ihany ny dika andriavako malala de tsy tokony hampifandonina azy zany tsy tokony hampifandonina mihitsy samy manana zay ataontsika hoe anazavany azy na mivavaka ny sabotsy sabata na mivavaka ny alahady sabata tsy hany ny olana tsy tokony izy ifampitsara ifanameloka tsy toetra tsy nataon'ny tompo hitsara ny landa teo tsika izy ihany ny tompony fitsarana noho zany avako malala de mahereza aza fa efa voalahatra ho an'izany fitsarana zany ianao de manana finoana manana fahatokinan'Andriamanitra fa ny zava-dehibe de enao manana fifandraisana amin'Andriamanitra hivavaka asika tompo misoranao zahay fa ny fahasoavana no nampahafantariny ny soratra ao masina anay tamin'ity andro ity fahasoavana milaza fa ny manontolonay ny fiainanay zay rehetra anananay de anao fahasoavana no nazavanao aminay fa fitsaharana no antony nahafatesanao tao amin'ny azy fijaliana manomboka ny herinandronay amin'ny fitsaharana izahay manomboka ny herinandronay amin'ny fifandraisana aminao Jesosy zahay manomboka ny herinandronay amin'ny vavaka izahay misaotra tompo Andriamanitra io dia aza velanao ifampitsara ary ny sampino aoka za matsiary fa ny zava-dehibe dia ny fananana ianao Jesosy nandresin'ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty ho anay dia aoka ho tsapanay tompo fa fahasoavana ny mahampino no ny herin'ny fanahinao masina de mampahirezana mandrakarivo vavolombelonao amin'ny asa tsara aza vela ho malaina zay tompo ny asan'ny fanahinao masina fa tao miafana fo mandrakariva amin'ny fitiavana amin'ny faharetana amin'ny fifaliana misaotra i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen